ataony filohan'ny tetezamita izay. Malagasy prêt-andrazana tompoko lasy ny tompoko vavy araky ny fa nolazaiko dia manoloana anareo malagasy namako no anambarako ny fanapa-kevitro koa amin'ny fofeny fitiavana no iarabako anareo rehetra isa-tokantrano manerana ny nosy nametraka fitokisana sy fanantenana tampoka ianareo nanomboka ny taona 2010 ary izany no nahafahako ny tatana amin'ny firenena malagasy amin'ny mahafilohany tetezamita ny tenako tsapako ny fitiavanao malagasy namako izany no nahatongay nanana eritsaina sy eripo ary mbola nabozoro sy napitrakay adray ka adrozao nanapia tamin'ny fomba rehetra ianareo nanoanay ankitspo ary sarobidy amiko loatra izany fanoananao zany izany indrindra ary malagasy namako no ankasitrahako anao manokana androany ary tiako ihany koa zaraina aminao fa tsy nikely soroka ny tenako miasa andro amanalina nanao ny ezaka rehetrarehetra ampandrosona ny firenena ary voaporofo fa afaka ataotsika tsara ny manangana ny manorona ary ny manatanteraka ireo fanamby lehibe rehetra napetraka na dia atao anatin'ny fotoana ny tetezamita azy tsy mora nefa zany rehetra zany indrindra fa nitondrozotra izay nakatoavitsika dia manery hiaretatana amin'ireo hery politika samihafa eny hatramin'ireo mpanohatra azy izay manasarotra ny fitantanana ny asa mandraraha sy ny fitondrana ny firenena kanefa lalana tsy maintsy nizorana izany mba nahafahatsika miroso ary miroso makany amin'ny fikarakarana ny fividianana ekeniny rehetra misehitra olana maro isika fa na dia izany azy dia nanamafy ny fahavononako irosatrano izany zavatra rehetrarehetra zany tompoko lasy tompoko vavy ny toetsaina ny tokony ovaina satria izany mantsy ny fototra iorena ny fampandrosona ny tsy fahadiova-po ny tsy fahadiova-tsaina no tena mampikatso atsika satria fialonana no miteraka fiantsaram-belatsia ny fiantsaram-belatsia no mitarika fankalana ary ny fankalana no mitondra any amin'ny famadiana mihitsy azy mandritra izay efa taona latsaka izay tokoa no nafahako nandinika ny toetsaina ary ny fihetsiky ny mpanao politika tsirairay sy sasatsasana misy ireo faly mitsikera fotsiny ninino natao nefa dia tsy manana na manolotra vaolana mahomby izy ireo tao ireo nieritreritra afa-tsy ny anankirotana amin'ny firenena ny ampisarabazana eny ny ifandronany samy malagasy mihitsy azy izany tetika ratsy rehetra izany dia tsy nisy tanteraka avokoa ary isaorantsika Andriamanitra fa tsy tafiditra tao anaty ny velam-pandrika izany isika ry malagasy namako voasakatsika miady atrano ary tadovantsika atrano ny tsisiny zany eto Madagasikara
tompoko lasy tompoko vavy te hifampizara aminao androany fa miaro ary miaro hatrano ny fiandrianam-pirenena sy ny fahafahana izay tena mahasarym-piaro atsika dia ny fahafahana mandray fanapakevitra, ny fahafahana misafidy ary ny fahafahana mandidy sy manapaka ny hoavy ny ity firenentsika ity. Ny malagasy namako manerana ny nosy, mila olona tena manana fitiavan-tanindrazana ny firenena, olona manam-panahy hitoerany fahendreny ary indrindra matahotra an'Andriamanitra, olona vonona amin'ny zava-drehetra ho fampandrisiana amin'ity Madagasikara malalantsika ity. Ny hasaran'ny zavatra ataony sy vitany tokoa mantsy no hitsaran'ny vahoaka ny filoham-pirenena iray. Ny fitiavan-tanindrazana no tokony hibaiko ary tokony hitoetra mihoatra ny zavatra rehetra. Ny tenako dia mipetraka ho vahaolana ho an'ny firenena fa tsy olana velively. Izany indrindra no anambarako horetany, horen-danitra ary anakiran'ny firenena iray manontolo no anamafisako ny fanambarana izay efa nolazaiko tamin'ny faha 12 Mey 2020 fa tsy latsaka hovidiny ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy zao ny tenako. Aleo izaho no atao sorony toy izay ny firenena iray manontolo. Aleo izaho no atao sorony toy izay ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa. Izany fanapakevitra izany dia sosikevitra efa narosiko amahana amin'ny olana teto amin'ny firenena efa taona lasa zay, manomboka tamin'ny taona 2010 tany Maputo ka hatrany Seychelles. Tsy nivadika tamin'ny teny nomeko aho ary mijoro amin'ny hevitra trany amin'ny famahana ny olana sy ny fitiavan-tanindrazana. Madagasikara no jerentsika, ny masoa ny vahoaka malagasy no badinitsika. Mipetraka ho vahaolana ho an'ny firenena ny tenako androany ary vahaolana ho an'ny firenena rapitso. Izany no anehoako ny fitiavan-tanindrazana ho anao ry malagasy namako, ry mpiray-tanindrazana tiako. Sapako anefa fa maro aminareo no nametraka fanantenana sy fitokisana amiko ary tsarovy fa tsy amela anareo irery aho. Aza malahelo ianareo fa mijereva lavitra ary ny hoavy no ombajiny. Tompoko lasy tompoko vavy, fandaminana no ilaitsika ary filaminana no katsahantsika. Koa ny fanatotosana ny fividianana sy ny mavambahoaka mialohan'ny fividianana filoham-pirenena no everiko fa andamy zavatra sy hitondra filaminana. Fa ny fanaovana fividianana mitambatra dia hiteraka olana hafa indray eto amin'ny firenena araky ny efa nambarako ombienimbieny. Adidiko sy andraikitro ny mitandro toy ny mianak'Andriamaso ny fahavitany ny fividianana araky ny tokony misy tsy misy korotana. Azo atao tsara ny manatanteraka izany mifanaraka amin'ny tety andro efa voatondro namilalelana amin'ny volana Mey ka hatramin'ny volana Jolay. Tompoko lasy tompoko vavy, fifampidiniana, fifanankalozan-kevitra sy fijerena vahaolana maharitra no natao niaraka tamin'ireo filoham-pirenena ao amin'ny troikany SADC. Tiako no mampafantatra anao fa mifanarahana tamin'izany fa tsy maintsy mipetraka sy mitoetra, mifepetra sy mitoe-javatra rehetra mety hiteraka sy hitarika fikorotanana eto amin'ny firenentsika mandra-tafapetraky ny foan'ny repoblika faefatra. Adidiko ny mitondro
sy mitatana ny tetezamita hatramin'ny farany ary voninao ny anao famindram-pahefana ampilaminana ara-demokratika izay voalohany eto Madagasikara ary dia mirary sosaady ho amin'izay solitoeranay ary apitako aminy ny fanalahidin'ny Madagasikara. Ry malagasy namako, afaka volana vitsy dia iverina olon-tsotra to anao to anareo ny tenako. Izany anefa tsy asakanay hoe anilanareo mandrakariva ary matroky ahy anareo fa tsy amilanareo irery ny tenako. Eto dia te-ankasitraka manokana anareo malagasy namako rehetra, te hisotra manokana anareo rehetra niara-miasa tamiko, anareo rehetra izay niara-dia tamiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao fiafaran'ny tetezamita zao. Mankasitraka manokana koa anareo filoalinday sy anareo mpitandro ny filaminana izay nampiseho herim-po sy vavinenana trano tao anatin'ny ajidy mandrak'itanareo sy izay napetraka taminareo. Seko ny tsy hitodika ihany koa amin'ny vady aman-janako izay nanoana sy nankahery atrano tamin'ny fotoana tena sarotra misaotra, ary dia misaotra ihany koa anareo izay tsy nitsahatra namenzika ahy fa dia napirisika ahy hiezaka anome ny tsaratsara kokoa atrano izany fanenjehana izany. Misaotra indrindraindrindra era-po era-tsaina antsika rehetra ry vahoaka malagasy praitandrasana, ny mpitondra sy ny fiainana dia mandalo fa ny atao dia mijanona sy mitoetra ho tantara. Koa aleo lova tsara ho amin'ny taranaka no apetraka. Manao aso amin'ny rehetra aho androany mba anova fo, anova saina ary anary ny fankalana sy ny fifanenjehana. Eto am-pamaranana dia tsy haiko ny tsy ankasitraka ireo mitsotro ambavaka ho amin'ny firenena. Ho tanteraka me ny sitrapon'Andriamanitra manoko loatra i Madagasikara, masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Izay zany ny fanambarana nataon'ny foloan'ny tetezamita Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, fanambarana lehibe dia ny tsirotsahany ho fidiana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena atao eto Madagasikara. Nampatsarivony teto ny teny nataony sy ny faharombin'ny folon'ny volana May 2024 manoloana ny vahoaka malagasy tamin'ny fanambarana retany rendanitra izay tsirotsahany ho fidiana ho filoham-pirenena izay. Nambarany tamin'ny lanteny teo raha fidinana foifoy fa aleony sy dia manao sorona ny tenany toy izay manao sorona ny vahoaka malagasy roapolo tapitrisa mahery ary ny tombotsoan'ny firenena no jereny no soritsoritany midingana vita atao anatiny izay efa taona malatsaka kely izay nitondrany ny tetezamita tao anatin'ny nanomboka tamin'ny taona 2024 nametrahany vahoaka malagasy fitokisana taminy ary nambarany ihany koa tao anatin'ny sosokevitra tamin'ity larateny nataony
fa raha ny faniriny ny anaovana ny fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana ny filoham-pirenena satria ambarany fa miteraka olana ny fanaovana fifidianana mitambatra nambarany ihany koa fa hitondra ny tetezamita hatramin'ny farany ny tenany ary anao ny famindra-pahefana ampilaminana ampiralahina ary ara-demokratika amin'izay toerana azy saingy tsy anadiny ny vahoaka malagasy ny tenany fa eo anila ny vahoaka malagasy mandrakarivo misaotra ny vahoaka malagasy ny filoha Andrinirina Rajoelina sy izay rehetra niara-niasa taminy atao anatin'izay vanim-potoana izay nisorany ihany koa ny folo alina tamin'ny fanompoana ny firenena izay nataony izy ireo nisorany ihany koa na ireo izay nanenjika azy tamin'ny fitonana ny firenena azy ary dia nanao antsoavo tamin'ny vahoaka malagasy moa ny filoha Andrinirina Rajoelina ny anovana fo sy ny saina ary ny anarina ny fankalana sy ny fifaninjehana izay amin'ny akapobeny sy ny famotinana iny kabary nataony filohan'ny tetezamita Andriamatoa Andrinirina Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy iny averina ihany zany fa mitana ny teny natao ary ny teny nomeny ny filoha Andrinirina Rajoelina dia ny tsy ilatsany hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara izay ihany koa no namarana ny karazana vaovao manokana iny ary dia mitoy ihany ny fanarahanao ny fandaran'ny televiziona malagasy mandrapena tokolasy tokofaty